Molizany amin'izay sehatra ny fanatanjahantena izay tsika fa makasika kosa ny aiady Taekwondo Mandalo eto Madagasikara i Master Paul Weiler manam-pahaizana manokana eo amin'ny taranja Taekwondo ITF manomboka omaly moa hatramin'ny fahaeniny volana aprily ho avy izao izara ny traikefa no hoan'ireo mpikatroka sy mpikatroka Taekwondo ITF eto Madagasikara ny tenany aratsika ny zary. Mpikatroka Taekwondo miisa 50 eo avy amin'ny kluba folo avy eto andrenivohitra miampy ny avy any Tomasina sy Bongolava no manaraka ny fifanana izay omeny Paul Weiler manam-pahaizana allemand amin'ny taranja Taekwondo ITF. You can also go over the street like that. You go like that, relax. No, you go to the bus station. Maybe the people think you are crazy, but you learn your pattern. You learn your side. When you go home today, when you go from here and you go forward, now you go backward, then many of you did like that. They went down in the middle. No, you have to go up in the middle. So from here, relax. Go up and you go down. So don't mix the side way. Araka ny fanazavana ny Paul Weiler dia ny teknika fototra sy ny fomba fitariana fanazarantena no tena omeny. Tsy natokana ho an'ny mpikatroka Taekwondo ITF irery ihany ny ity fifanana ity fa misokatra amin'ny rehetra mpanao Taekwondo. Ao anatin'izao fifanana izao dia isy ny fanomanana manokana omeny Paul Weiler ireo mpikatroka malagasy andray antsara amin'ny fiadinany amboarany Afrika ny 7 ka hatramin'ny 13 aprily izao atsy Afrika Atsimo. Toy izao ny fandaharam-potoana ho an'ny fifanana nanomboka any 2 avrily ka hatramin'ny 9 avrily manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 atoandro ny tapany maraina amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva kosa ny tapany hariva etsy amin'ny kianja amin'ny tafona koron-drano ho an'ny izay liana amin'izany fifanana izany.